La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Totosa tamin'ity androany ity ny fametrahana taratasy fitorinany ireo izay nitifitra sy naniraka azy teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy. Fitinina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa ny tontolo androny androany teny Analakely. Ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ny tanjona ary tsy empotra ireo solombavambahoaka ny fanovana raha tsy tratra izany. Hoy ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka alany tamin'ny antoko malagasy miaramiainga atao manandrina fianaratsoa. Tsy tokony hijabaka amin'ny fandaminana ny raha anatiny eto amintsika ny vondrona iraisampirenena na ny vondrona afrikanina. Izay ny fanehoan-kevitry ny mpisehatra ara-politika izay nanaovana fanadihadiana androany. Ankilany hiditra amin'ny fanelalalana ny toe-draharaha ankehitriny ny FFKM. Voninanao fividianana ao anatin'ny fotoana fohy ny CENI, raha izay no safidiny besinimaro hoy ny anivon'ny CENI. Mbola manankely ny lalàna nanaovana fifidianana teo aloha ary mbola azo ampiasaina amin'ny fifidianana manaraka raha toka tsy mbola voniny ilay lalam-pifidianana mampisy olana ankehitriny raha voalaza hatrany. Maresaka iraisampirenena kosa indray tsy navaolana ny fialan'ny Praiministra Armenianina. Mitoy ny fihetsiketsehana atao any an-toerana taoriana ny fanendrena ny Praiministra vaovao. Mitaky ny fametra-pialan'ny gouvernementa iray manontolo ireo mpanao fihetsiketsehana. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vava manasanao ary analaka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatrao amin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia totosa tamin'ity androany ity ny fanaterana ny taratasy fitoriana ireo izay nitifitra sy naniraka azy teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy. Ny fitin'ny tontolo andro tamin'ity androany ity teny Analakely sy teny anosy no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Onona Saina. Tamin'ny folora sasany no nanomboka ny fotoana teny amin'ny parvy Analakely tamin'ity androany ity. Vavaka iraisampinoana no nanomboana ny fotoana. Taorian'izay niroso tamin'ny filaharana ireo fikambanana sy antoko ary sendika tonga maro teny an-toerana. Teny an-toerana ihany koa ny teo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny tanora malagasy miaramiainga nandray anjara tamin'ny filaharana sy ny fotoana rehetra tamin'ity androany ity. Tamin'ny 12 ora sy 30 minitra no niroso eny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ireo solombavambahoaka ny fanovana sy ny vahoaka. Ny lamina ny dia hatreny anosy.
voadidina mpitandro ny filaminana ny lapan'ny fitsarana tsy nisy anefa ny fioaram-pefy ny rosiniditra ny lapan'ny fitsarana ny solotena ny solombavim-bahoaka nanatitra ny antota taratasy izay mirakitra ny fitoriana ireo izay nitifitra sy naniraka azy miaraka amin'ny kapila misy ireo pirofo le fandaminana anatany plainte ty aminareo efa nandefa ouverture d'enquête amin'ny zavatra alatsinainy defa nandefa tany amin'ny saro dia hoe nanao mixte efa nandeha de ty zany fa namafisana madame procureur zany hoe fa nanao anareo enquête fa zay koa zany le topo manjo zany mieritreritra fa anao plainte izy a de ty izy apetraka anay aminareo ty topo efa herinay zay ka mahafalanay zay vaovao zay a de ty zany a fagnampiny le vidéo sy ny tariny mifangano les procès verbal de transcription de vidéo extrait d'un journal télévisé misy CD anatin'iny CD anatin'ity ty zany mba ahafahanareo manao enquête araka ny tokony izy miova raha iny fantanina fotsiny no apetraky hoe misy tamin'ny latinainy 23 avril hoe misy mandat d'arrêt ho an'ny député rehetra ny soniamina tsy misy mandat d'arrêt moa maître tsisy dossier ouverture na dossier nanao ouverture d'enquête contre anay député ka ninarako voalohany contre anay député zay zany nako feo mandeha tontosa ny fanaterana ny antota taratasy ary tsy misy ny didy fampisamborana ireo solombavim-bahoaka ny fanovana raha ny fanazavana misoragna aloha madame procureur satria araka ny teniny tao efa nisy saisine d'office zany hoe raha vontranga zany le raha fahatolina dia fa nandray andraikitra sady reo efa nametraka fitoriana any amin'ny brigade mixte dia ty zany fanampiny le plainte napetraka androany dia voaray somatsara tsara ny afataratsika eto fa zavatra roa samihafa ny plainte sy ny requête natao omaly ny requête natao omaly dia nangataka ny objectif an'igny dia ny déchéance zany hoe fanesorana any président république amin'ny asany ary raha tratra an'izay déchéance zay izy a tsy mahazo milatsaka ho vidiana tsony raha ohatra ka ekeny HCC ary iny requête iny any amin'ny HCC no nametrahana anazy fa tsy aty akory resaka compétence io fa ny amin'ny androany plainte ny anaran'ny androany dia napetraka aty amin'ny parquet zany hoe misy ouverture d'enquête io amin'le fahatolona mitranga tamin'ireny tolona natao tamin'ny sabotsy reny dia ny enjena zany plainte contre x aloha le izy dia complice ireo manam-pahefana ambony zany hoe complice par instruction nanome baiko an'le nitifitra sary hita hoe mpitandro filaminana mitifitra amin'ny barre réel fa le complice zany dia tafiditra ny filohan'ny république ny prime ministre sy ireo rehetra mba raha tonga pahefana zay nandefa n'izay baiko zay misy tohiny izy tia ary tsy maintsy misy fihevanany ihany koa ny zavatra tsy mety zay natara efa hita daholo ireo olona marobe ireo mbola iampy ireo rapitso fakapitso aza andrasana tara loatra vao mametraka fialana fa manahirana rehefa amin'izay fotoana izay taorian'izay niverina mpilaminana teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo solombavim-bahoaka ny fanovana sy ny vahoaka nanomboka ny fandraisam-pitenenana dia raikitra koa ny anetsira be mipoka be dia afatsika mafy be izy
namatsika sasany hitanareo somary le vitsivitsy zay mifanotrona ny Antsirabe fa anomboka koa ny any Fianaratsoa rapitso dia efa andalana lasa makany Fianaratsoa. Misy koa fa namana lasa nandeha namonjy any Vatovavy fito vonany dia te hafatsika koa izy fa hiaraka amintsika ihany koa. Reo namatsika rehetrarehetra reo dia tsy maintsy veriny eto anampitsika eto indray raha misabotsy ka tonga marobe tsika amin'izay fotoan'izay. Zay an'Andriamanitra rery ny eny fa raha sanatria misy maninona ny amin'ray aminay plainte apetraka plainte de réserve ianareo mafantatra fa ireo olona reo no menacé amin'izao fotoana zao raha misy sanatria misy maninona ny ray aminay na dia pitiny kely ohatran'iny ary dia ho fankahitsitsika. Ka ny toromarika voalohany apetrany Andrimaso Bokon'olona any Fokotany antsika fandamina fampiambina fampisorganize anaovana ny Andrimaso Bokon'olona. Ny ravam-pilaminana ireo vahoaka tamin'ity andro an'ity ary rahampitso manomboka amin'ny 10 ora maraina indray no ifampitaona eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely raha ny fampitambavao voaray. Ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ny tanjona ary tsy miempotra ireo solombavamboaka ny fanombohana raha tsy tratra izay tanjona izay ho ny faneho-kevitra ny solombavamboaka lany tamin'ny antoko malagasy miaramiainga tao manandrina Fianaratsoa. Tsy hivadika amin'ny vahoaka ireo solombavamboaka ny fanombohana raha ny fanazavana hatrany io na saina hatrany. Manerana ny nosy ny hetsika mitaky ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ho ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny antoko malagasy miaramiainga ka tokony hatsapatena ny filoham-pirenena indrindra taorian'ny fisiany rahalatsaka ny sabotsy lasa teo. Amin'izao fotoan'izao dia efa tonga ny voakareran'ny Madagasikara dia rahantsika mahita fa mihetsika daholo zany amintsika miteny zao. Dia ny tanjona zany hatreto dia hoe tsy mijanona fotsiny amin'le resaka lalàna fa tena miafara amin'ny fitakiana ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena. Satria rehefa tsy nomena fitenenana avy any amin'ny teny meram-pirenena mbola tsy nomena fitenenana ihany koa hilazana ny tatitra ho an'ny vahoaka malagasy dia mbola nandasatra ihany koa namono olona ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao noho izany ny tsara sy mety dia ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena. Ka eto zahay dia manao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tonga saina. Ary zao hetsika zao dia efa nisy tamin'ny taona 2014 ny hetsiky ny nitsangana ry malagasy dia mbola nanafatra ihany koa ny malagasy miaramiainga hoe tokony hanao fifidianana melohan'ny fotoana ny filoham-pirenena satria efa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Ankehitriny tonga ny fotoana tsy mpanao politika intsony tsy zahay solombavamboaka intsony fa ny vahoaka malagasy maro anisy no miantso ny fametra-pialana ary ny fanaovana ny fifidianana haingana. Zay zany ny tanjona hatreto ka dia ity moa dia hoe miaramiainga ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Tsy hivadika amin'ny vahoaka ireo solombavambahoaka ny fanovana na misy aza ny fandrahonana sy ny tsindro mahazo azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Matoa zahay samy joro amin'izao tolony zao na dia misy aza ny teritery sy ny fandrahonana na menansy samy hafa dia fitiavana tombotsoa ny vahoaka no katsahana ary dia na ny loranay ny ainay aza ho an'ny tanindrazana dia tsy mihemitra ny tolona. Amin'ity taona ity no anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ho hiatrany ny faneho-kevitra ity solombavambahoaka ity. Amin'izay fotoana izay ny vahoaka no hifidy izay olona fantany fampandroso ny Madagasikara. Efa mirona amin'ny fanalana ny filoham-pirenena ihany koa ny faneho-kevitra ny be sy ny maro ankehitriny ary vonona amin'ny rehetra raha ny zava-misy tahaka ny tranga ny sabotsy teo. Ny filoham-pirenena nefa tamin'ny fotoam-bita nilaza ihany koa fa tsy nitatitra ataon'ireo solombavambahoaka no nandrisika azy ireo amony ainy fa te hampita hafatra amin'ny fahadisom-panantenana, ny fahaleovana sy ny akiviana manoloana ny toetra rà izay tsy nahita mpivoarana teto amin'ny firenena nandritra ny taona maro. Efa ny filoham-pirenena indray ankehitriny no milaza sy manaiky tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena nandritra ny fotoana maro. Manao fanambarana amin'ny ray tendro amin'ny hetsika eto Antananarivo ihany koa ny solotenan'ireo solombavambahoaka amin'ny fanovana any amin'ny faritra tahaka ny any Analanjorofo sy any Mahajanga arantsika tahaka izao avy amin'ny sary avy any an-toerana any. Fanambarana izay mivondrona ao aminatiny antoko Mapar, TIM, MMM, DFP, CTT aloha, CSTT aloha,
sénateur teo aloha ny association isan-karazany ary ny ONG isan-karazany. Noho ny toe-java-misy eto amin'ny firenena dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ireo namoy ainy ary mirary fasitranana aingana ho an'ireo naratra noho ny fitiavan-tanin-draza. Manameloka tanteraka ny fanisakitsanany verimberina ny lalam-panorenana izay ataony filoha era John Armampianina sy ny firongony. Noho izany dia miantso antsika rehetra eto Mahajanga iray feo, iray fo amin'ireo solombavambahoaka antsika tsy manaiky ny jadona sy ny kolikoly ho tonga eo amin'ny Hôtel de Ville Mahajanga isika ny zoma 17 aprily amin'ny 2 ora sy sasany atoandro. Koa mitaky ihany koa ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena tsy misy atakandro ary tsy hijanona ny fitakiana raha tsy tratrany tanjony. Makasitraka to. Izay vatao agnalanjoro photo ny antoko politika TGV Mapar, TIM, Mampray, MMM, CRN, Zokol ary ny fikambanana isan-karazany dia magnano izao fagnambarana magnaraka izao. Voalohany, miombagna lahelo aminjare izay maty havagna tamin'ny sabotsy 2 april 2010 lasagna takeo ary miray fahivagnana malaky aminjareo voaraha tamin'igny andro igny. Faharoa, manao gn'antologna ataonjare solombavambahoaka 7 tsy voavidim-bola izay mahatsapa ny tombotsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Fahatelo, misaotra ny vahoaka jiaby izay tonga tagnatananarivo tamin'ny fandraisana anjara feno tamin'ny hetsiky fanavotam-pirenena igny ary mbola manohy ny tologno mandraky niany. Fahaefatra, magnantso antsika vahoaka jiaby agnalanjoro fitsankanavaka mba hifagnoniatagna ary sa hitsangana amin'ny tologno mba ho an'ny fagnavotagna iaraha. Fahadimy, iangaviana ny SSC hagnafana manontolo ny lalam-pifidianana izay efa nampiosondrasa hady ity firenena ty. Fahenina, mitaky ny fialagna tsy misy atakandro ny filoham-pirenena era John Armampianina sy ny namany. Natao teto Fianarivo Antsinanana faha 9 april 2010. Nampanatsony teo anivon'ny vondrana afrikanina teny Akorondrano Malareva ireo solombavambahoaka ny fanovana. Tamin'izany no nampionana azy ireo tamin'ny filohan'ny anteny Merandolo tsy nanaiky intsony ny fifambodiniana ireo solombavambahoaka ny fanovana raha ny fanazavana. Tranga teneniko omaly nisy ny antso telefôna avy any amin'ny Union Africaine ny tenako omaly tamin'ny 4 ariva tany sy député Christine Razanamaso dia nitenenina hoe tongava fa misy ilanana romaika amin'ny 5 aty amin'ny village des jeux. Ny antony tantaranay aminareo dia be loatra ny resaka ary zay tena mangarahara ny tadiny-resahana aminareo satria tsika mila mifampatoky ary tsy tokony isy aia. Dia nananderakany ny tenako niaraka tamin'ny député Girivo efa ny tena hoe tsy tratranay zany amin'ny 5 zany fa zay atongavana ihany. Tonga tany zay tamin'ny 5 sasany na tamin'ny 9 latsaka teo député Christine Razanamaso sy député Jaosera Irené député avany Analalava ny miaraka. Dia nanomboka ozy izy ny solitenan'ny Union Africaine hoe misaotra nareo tonga tia mamaly ny antsonay ary manaiky an'ity démarche ataonay ity. Dia gaky zay fa ny toerana nanapetrahanay sy député Christine tsy mifanakaiky fa nataon'ny fanalavy zay mba tsy hahafahanay miresaka. Dia le anenosy kely taria lavidavitra tary tsy miteny tsy mivolana raha ny député io tsy misy idiran'ny TIM sy président Ravalomanana, tsisy idira Mapara sy président Mapara Yandry Rajoelina fa affaire ny député ty. Ka rehefa affaire ny député dia solitenanay 3 ny toko eto fa tsy zay miravavy rery. Tsy mifanaraka taminareo an'izao démarche ifankahita zao mihitsy izahay fa natsonareo dia nifanajananareo dia tonga izahay satria nareo nanasanay ho avy aty ary zay te hieny hoe inona le izy. Efa ela be zay nialanenina, efa niteny tamin'ny fanjakany zay amin'ny io lalam-pifidianana io, nialanenina maro fotoana mela be
izahay fa nampandrehanareo communauté internationale ihany koa kasika an'io lalàna manika io alohan'ny 21 avril zay fa niteny taminareo fa hoe zay tsy maintsy anao tapitra eny amin'ny 13 mai tsisy nieninareo tsisy nakafapetrinareo zao vokany tsy tokony hitsabaka amin'ny fandaminana ny raha anatiny eto amin'ny antsika ny vondrona iraisam-pirenena ny vondrona afrikanina izay ny fanaohan-kevitry ny mpisehatra ara-politika izay nanaovana fanadinina tamin'ity androany ity ankilany hiditra amin'ny fanelany lalana ny toedra raha ankehitriny FFKM fanadinina Fezora Valy. Tokony hijanona eo amin'ny samy malagasy ny fandaminana ny toedra raha-pirenena ankehitriny raha nambarany mpampianatra lalàna sy mpisehatra ara-politika nanaovana fanadihadiana androany. Tsy tokony hitsabaka amin'izany ny vondrona iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Samy malagasy ny tokony andamina n'izao olana izao fa tsy tokony hidiran'ny vahiny mihitsy 2010 dia tsapatsika fa niditra lalina dia lalina ireo sadeko ny tenako nanao feuille de route zareo na tamin'ny 2010 nilaza fa tsy ekeny lalam-panorenana nefa natao nefa nivaolana tamin'ny feuille de route rehefa namena azy ny sosokevitra hoe manomboka any amin'ny lalam-panorenana ny tokony hovainy tsy nanaiky ry zareo alefaso aingany amin'ny fifidianana fa ho ampinainareo ho amena volinareo ho amena voly ireo traboina tamin'io zavatra nitranga tamin'ny fifandonana io zany rehetra zany nampanantena iny daholo kanefa tsisy azontsika mandrakitiny andrano inona moa tena mahatonga ny olana amin'izao fotoana izao dia lalam-panorenana ny etombohony avy any amin'ny lalam-panorenana mifanitsakitsahana nandenaka any amin'ny code électoral. Ankila ny vokatry ny fanaovantsoniny ny fitondrana malagasy ny fifanarahana tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena ireo no mamatotra ny firenena ka ahafahan'izy ireo miditra amin'ny fandaminana ny toedra raha ankehitriny raha nambarany ny manampahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Miditra ao anatin'ny organisation d'intégration ohatranytony dia voafatotsika any amin'ny étape faran'ny organisation d'intégration idirantsika inge hoe SADC comme ça dia hoe abandon de la souveraineté zay ny faran'ny étape zany raha fantatry ny mpitondra zay nanao sonina itsika menaka fa zay ny faran'ny intégration régionale hoe abandon de la souveraineté économique aloha politique manaraka zany hoe afaka mitsabaketo izy ninina lasa SADC zany mitondra ny zavatra rehetra tsika ny dia hiditra tao tsinona dia manaraka ny règle du jeu ao anatin'izay zavatra zay dia voafatotry ny zavatra be deaibe tsika menakafo satria tsika manasony fotsiny amin'izao tsy mamaky zay ao anatiny akory ankoatr'izay raha ny fampitam-baovao avy amin'ny FFKM taoriny ny fangatahana ireo fikambanana sy mpisehatra samihafa manoloana ny zavantranga teto amin'ny firenena hatramin'ny asabotsy lasa teo dia iroso amin'ny fanelanelana izy ireo amin'ny tsy herinandro ity notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly fa alefa maika eto Madagasikara ny iraka manokan'ny SADC Joakim Chissano anelanelana amin'ny fifampiresahana sy hitady vahaolana amin'ny raharaha politika eto Madagasikara ahafahana manamora ny fanatanterahana ny fifidianana. Omaly ihany koa raha tsy ahivina nisy ny famiriny ny firenena mikambana izay nahitana ny vondrona afrikanina mahasyovon'ny vondrona eoropeanina mahasyovon'ny frantsa ireo solotena avy amin'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana niaraka tamin'ny filohan'ny antemirando-olona sady filohan'ny antoko HVM tao amin'ny Brown ny vondrona afrikanina tetsekoron-drano tsy nisy ny hevitra tapaka nandritra fiviriny io mazava ny hevitra ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tsy mila fifanarahana intsony izy ireo fa mitaka ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny governemanta ary ireo voasaringotra amin'ny raharaha kolokolo rehetra eto amin'ny firenena. Voninanao fividianana ao anatin'ny fotoana fony CENI raha izay no safidin'ny besin'ny maro ho ny anivon'ny CENI mbola manankeriny lalàna nanaovana fividianana teo aloha ary mbola azo ampiasaina amin'ny fividianana manaraka raha toa ka tsy mbola vonina ilay lalam-pividianana mampisy olana ankehitriny raha ny voalaza hatrany. Lili Rabiata. Tsy ahafahana manatanteraka fifidianana ao anatin'ny fotoana aingana ny lalàna momba ny fifidianana niteraka olana ankehitriny raha ny voalaza ny CENI mitohy hatrany ny fanomanana fifidianana ataon'izy ireo fanomanana teknika takin'ny lalàna no ataon'izy ireo amin'izany. Ny hoe fahavononana nge vonona foana CENI satria tsika nge niaraka ny aina teto tao anatin'ny roa taona nge zao nefa nanomanatsika nan'izao le fifidianana zao voniny ny CENI eo amin'ny lafiny ara-teknika raha ohatra ka manaraka ny etomanana ahafahana manatanteraka an'izany zavatra rehetrarehetra. Manoloana ny toedra raha eto amin'ny firenena ankehitriny milaza ny vonina fifidianana ao anatin'ny fotoana aingana ihany koa ny CENI raha izay no lalana izorany raharaham-pirenena. Manko le zavatra misy ny marina no zavatra lazainantsika raha ohatra ka
lany le lalàna zay miteraka olana isan-karazany amin'izao fotoana zao io zany dia miteraka vola be ny fomba fanatanterahana fifidianana eo anatrehany io lalàna io. Raha ny lalàna zay iainantsika amin'izao fotoana zao na natanterahana fifidianana dia zavatra mety kely foana dia efa ho vitantsika le fifidianana zany. Zay zany ny tena zavatra tsotra ao anatin'le resaka. Ny safidiny be sy ny maro ny tokony arahana ho vahaolana eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitry ny seny hatrany. Tokony hanaja ny lalàna sy anaraka ny safidim-bahoaka ny vahaolana raisina eto amin'ny firenena amin'ny tranga misy ankehitriny. Efa maro ny fanakianana atao tamin'ny lalàna mpifidianana izay miteraka savorovoro ankehitriny. Ny fanovana io lalàna io araka izany no vahaolana arosiny sefafi. Lili Rabiatatra. Ny fifidianana malalaka mangarahara sy azo ekena ihany no afaka mampiara-dalana ny ara-dalàna sy ny lanim-bahoaka. Hatramin'ny fomba nandaniny io lalalam-pifidianana io no nahitana kiana maro ary izany no miteraka ny olana ankehitriny. Tokony rosoana araka izany ny famerenana ny fandaniana io lalàna io ahafahany solombavam-bahoaka sy ny loholona avy amin'ny mpanohitra manolotra ny fanitsiana tiana atao. Ajaina lalam-pandrenana mba tsy ho azo kian'ny intsony ady hevitra sy ny fifidianana araka ny voasoratra amin'ny 770. Ampahibe maso ny fivorian'ny antenimieram-pirenena. Natao an'ny vahoaka ny fampelezam-peo-pirenena sy ny fahitalavim-pirenena ka tokony ampita manontolo ny fizotry ny ady hevitra any amin'ny olo-pirenena sy ny mpifidy manerana nosy mba ahafahany mitsara amin'ny saina tsy miangatra. Ny ady hevitra feno fitapitaka momba ny lalam-pifidianana sy ny savorovoro aterak'izany no mikotrika olana mety hampisy krizy vaovao ho iatran'ny fanambaran'ny sefafi. Manamafy ihany koa ny sefafi fa ny vahaolana hafa na ny fahefana ny tolotena na ny tetezamita tohanany antoko-pinoana na ny mbola fitazomana mpitondra ankehitriny bokany kolikoly be marenina sy mpijadona dia tsy maintsy afara amin'ny krizy vaovao indray. Manamafy ny anivon'ny syndika ny Jirama fa manohana ny tolona izay ataon'ny solombavam-bahoaka ny fanovana. Manentana ny mpiara-miasa rehetra izy ireo anohana ny tolona manoloana ny jadona sy kolikoly misy eto amin'ny firenena indrindra mahazo ny orinasa Jirama. Henri Florian. Manamafy ireo mpiasa eo anivon'ny Jirama ao anatin'ny syndika fa manohana trano ny tolona izay ataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Manentana ny mpiasa namana koa izy ireo ho an'ity tolona manoloana ny jadona sy ny toe-java-misy eto amin'ny firenena ataon'ny mpitondra ity. Mibaribary loatra ny jadona ataon'ny fitondrana sy ny kolikoly lalina hitondrany ny firenena indrindra ny amin'ny fananam-panjakana toy ny orinasa Jirama. Izahay mpiasan'ny Jirama ho an'ny fanovana izay manohana ny etsik'ireo solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo ho an'ny fanovana dia manamafy zany ny fanohanana azy ireo fa indrindrindrindra zany ny amin'ny fanentanana. Ina moa ny antony hoe anohanana n'izao fiantsoana izao. Ny fitondrana dia manao jadona, mampiasa herisetra, manao kolikoly ary zany dia iainanay atao anivon'ny orinasa Jirama. Mitarainy ihany koa ireo syndika fa lasan'ny vahiny ny tombotsoa tokony ho azon'ny vahoaka malagasy. Ohatra ny amin'izany ny centrale thermique any Mahajanga. Maro ireo trangana kolikoly manosika ireto syndika ireto anohana ny tolona izay ataon'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Hiakatra trano ny vidin-jiro raha mbola eo ireo mpitondra mitantana ankehitriny araka ny nambarany eo anivon'ny syndika. Mafy sy manahirana iainantsika. Ohatra anankiray zany nanomezana ny Turka ny centrale thermique any Mahajanga. Tsy misy taratasy tsy misy na inona fa miditra ao dia lasan'ireo ny centrale ray manontolo dia telefônina no ampirorona ny mpiasa hoe manana pouvoir illimité ireo olon'ireo. Raha kolikoly indray ny raisitsika dia ohatra hoe ny radio telenaka any Mahajanga dia manao Jirama, vola, drimine fa manino ireny tsy takiana nefany vola tokony hitra amin'ny orinasa Jirama. Aminay zany kolikoly avolenta nanendrena ny talesa satsasany izay fantatra fa tsy nandray anjara nefa nitendrena kolikoly ihany koa zany. Mangataka zany izay hoe velomy ara ny tompam-pamokarana ny orinasa Jirama tsy ataon'zareo. Ny vahaolana hitany dia ny fanomezana an'ireo an'ireo vahiny multinationaliste ireo foana hitantana an'ireo. Mazava ho azy ry vahoaka malagasy fa mbola hiakatra avy roa avy telo enina ny faktiron-jironao raha mbola ireo mitantana ity firenena ity. Miantso ny mpiara-miasa rehetra ihany koa ny eo anivon'ny syndika hanamafy ny tolona ho an'ny fanovana ity handresena ny jadona sy ny kolikoly ataon'ny fitondrana ary hanotra ny fandafosan'ny fanjakana
ny orinasa jirama miantso zay a ny mpiaramiasa rehetra noana ihany koa noananay amin'ny tia tolo ao amin'ny fanofany ty fa indrindrindrindra isika vaoaka malagasy ary manontolo satria maneno amidiny zao fanjakana zao ny orinasa jirama ny zava-doza ao anaty krizy tsika zao a io izy fa manamboatra tarifa vidinjiro fa eritreretrika fa raha tsy voarotatsika zao fitondrano zao a ohatrany ahoana ny vidinjiro iainantsika amin'ny hoavy mitovy amin'ny vidina lasantsy tsy hofen'ny fanjakana miakatra dia miakatra na midina arany ny vidiny any amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena na voaroaka sy resy ilay senika na tratrany kolokolo ilay mpitarika amin'ilay tolona zany hoe zao fanjakana zao zany dia tsy mifanaraka moramora aminao zany fa izay foana no ataona ka hoe mantsetsika mpiaramiasa hoe tsy isy tsony tolona syndikaly andresy eto amin'ity fireneny ity ary tsisy asa syndikaly atao intsony raha mbola ireo no mitondra ny fanjakana zao zany tokony harotsika afahantsika manohitra izany jadona zany efa maro ankehitriny ireo syndicat izay manohana ity hetsika ity mitaky fiovana manoloana tsy fahaizany mpitondra mitantana sy ny kolokolo avoleta misy tao amin'ny tany sy ny firenena miamafy hatrany ny tolona izay ataony vahoaka malagasy sy ny solombavambahoaka mitohatra ny fanambarany ireo mpisehatra eo amin'ny fiainam-pirenena androany nanao fanambarana ny syndicat ny mpiasan'ny faditseranana manohana ny hetsika ny solombavambahoaka ny fanovana izy ireo mangataka ihany koa ny fialan'ny filohampirenena amperinasa noho ny antsonjay sy izay fanaon'ny mpitondra ankehitriny indrindra amin'ireo mpitarika syndicat ary farany dia milaza ny anotrana ny hetsika eny Analakely ihany koa izy ireo ametraka ny préavis de grève izy ireo raha ny fanazavana azo fanampanazavana ny mpiasan'ny douane na ny Saint-Pidoux dia manao izao fanambarana izao ny momba ny Saint-Pidoux manokana dia anisan'ny hiaran'ny antso-jay rehefa misy zavatra takinay indrindra fa ny mpitarika izay izao zany hitantsika teto izany hoe fanapahana ny karama izay nomena sena ny mpiasa rehetrarehetra ho tapahana karama tsapa fa manjaka ny didy jadona amin'ny faneho-kevitra eto Madagasikara amin'izao hetrika hitakina fiovana hiadivana amin'ny kolokolo sy ny fanampenam-bava mitranga amin'izao fotoana izao dia manambara ny Saint-Pidoux fa manohana tanteraka ny hetsika hiadivana amin'ny jadona ary miantso ny mpiasa rehetra hanaradia azy amin'izany ametraka préavis de grève izahay rapitso dia andrasanay ny 7 ora izay omeny lalànanay afahana mametraka an'izay préavis de grève izay tsy rehefa ery intsony ankehitriny ny manam-pahefana na amin'ny faneho-kevitra izany na amin'ny fisehosehoana samihafa raha ny fanamarian'ny mpanara-bavao tahotra ny anehoan'ny vahoaka ny atezerany amin'izao toetra raha mafana eto amin'ny firenena izao no mety antony izany ny na ny famezivezena eny amin'ny lalana aza tsy ahitana ny fampiasana zava-maneno no mampiseho fahefana intsony tondray ranaraka dokavarotra isika mialohana hitantsika ny mampiavaka ny orinasa Nivo izay mamokatra ny produit nickel eo ihany koa ny vokatra manasa-dalana ny UEFA Champions League omaly rehefa febroary tsisy crédit tsony mihitsy teria io lesy manafona laro minitra efa indroa ela zay nandany ny crédit-ako mirana zaky mapitra amin'ny telefônina adignako an-trano io moe lovaty lesy hajanony ano aza fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany enta tsy misy tiona aza mbola misy foana e SOS Crédit tsindriony 10 ary mahazo fahana mamaipona Telma safidyko numéro 1 malagasy ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 5 centilitatra fanakolo manompitompo tsara magnatsiky mefa magnambo fenatolo mampanely rany ivy ny maso magniraka ny boulanger aoe ijojopy
magnanio fotoagnatsika jiaby ny ambatako amin'ny Libertalia Festival anosy be ny 9 sy ny 7 Mai ary amin'ny koa tsika hitambatra hiady amin'ny otrikaretigny VIH sida. Inona no atao hoe Z2S na zone économique spéciale na faritra ara-toekarena manokana na FAM? Ny Z2S dia toerana iray voafaritra nosafidiana manokana mba hampiroboroboana ny fampiasam-bola ho fampandrosoana ny toe-karenan'i Madagasikara. Lalana manokana no mifehy azy mba ahafahana misintona ny mpampiasa vola ho avy hanangana orinasa. Inona avy ireo tombony azo tsapatanana azon'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy avy amin'ny Z2S? Ny tanjon'ny fametrahana ny Z2S dia ny fampitomboana ny fananganana orinasa sy ny famondronana asa. Ny 5.700 mpiasa amin'ny sokajina asa rehetra, ankoatra ny mpiasa ambony dia tsy maintsy malagasy. Mahazo ny anjarany ihany koa ireo vondrona hitsinjaram-pahefana. Ny commune, ny faritra satria azony 200 ny vola alohan'ny orinasa ao amin'ny Z2S makany amin'ny sampandra-raha-panjakana miandraikitra ny Z2S na AZ2S izy ireo ka ahafahany manangana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka sy mitondra fampandrosoana maharitra toy ny lalana, sekoly, hôpitaly ary ny rano fisotro madio. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Isan'ny mampiavaka ny orinasa NIF mamokatra ny produit nickel ny fanomezan-danja ny soatoavana malagasy amin'ny fifampitondrana sy ny fampandrosoana ny orinasa ho tombony ho an'ny rehetra ihany koa amin'ny fanjifana ny vita malagasy. Ny andindin'izay avy hatrany ary izay entiny Fezo Ravaly. Ho toy ny fanadihadiana mikasika ny orinasa NIF sy ny vokatra nickel izay efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao teo aloha. Misongadina amin'ny ety orinasa ety araka ny anarana salorany ny fanomezan-danja ny maha malagasy miainga amin'ny akora fototra ampiasaina izay eto an-toerana ihany. Ny vokatra vokarin'ny orinasa izay mitondra ny marika nickel dia vita malagasy tokoa. Isan'ny antony nahatonga ny orinasa mifidy ny olo vera ho fototra amin'ny vokatra nickel dia satria io zava-maniry io mampiavaka ny Madagasikara, manasongadina Madagasikara satria eto amintsika ihany no misy an'io olo vera io. Antony anankiray koa ohatra ilazako aminareo hoe tena manasongadina maha-malagasy sy maha-malagasy an'ilay orinasa ity vokatra pure désinfectante. Isan'ny antony nahatonga ny orinasa mifidy an'ity lohan'ity hazo dia fanasongadinana ny maha-malagasy atsika eto Madagasikara. Ahitana izay fanomezan-danja ny maha-malagasy izay ihany koa ny fifampitondrana eo anivon'ny orinasa izay manome hevana ny soatoavana malagasy ahatsara ny famokarana. NIF zany tena malagasy. Ny fampitondrana atao amin'ny nivon'ny orinasa NIF dia ohatra ny fampitondrana ny ray aman-dreny sy zanaka izay isan'ny soatoavana lehibe matematesan'ny malagasy zany. Isan'izany manapofo an'izany ny karazana soatoavana atao amin'ny orinasa izay tazanareo eto. Ohatra hoe fananana target anao tsara kokoa hatrany eo amin'izay atao rehetra sy ny fahafahan'ny orinasa NIF izay sa manao dingana lehibe sisy tahotra mba handrosoana amin'ilay tsaratsara kokoa hatran'izay. Eo amin'ilay fampitondrana ny ray aman-dreny sy zanaka ny lehibe sy ny mpiara-miasa izay avy filazana hoe manome ohatra tsara ny lehibe ny fomba fampitondrana ary misy mangarahara tsara eo fampitondrana eo amin'ny orinasa sy ireo mpiara-miasa aminay eto anivon'ny orinasa. Soatoavana malagasy daholo zany ny fotorana zany rehetra zany mba mampiseho hoe tena orinasa malagasy tokoa ny orinasa NIF. Ratsehivona 17 taona izao no namokarany orinasa NIF ireo vokatra isan-karazany fampiasa amin'ny fidiovana sy ny fanadiovana. Manaraka ny fenitra izany ary hitany amin'ny tsena rehetra sy manerana ny nosy. Miezaka manakaiky hatrany ny mpanjifana izy ireo ankehitriny. Azo atao ny mividy ireo vokatra ilaina ary aterina isa-tokantrano. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mifamehy fotoana amin'ny mpankafy azy indray hitovy indray raha mipitso. Iverina amin'ny fotoana io ireo hira rehetra izay nahafantarana ny hitovy indray nandritra ny fotoana ny rany. Resadresaka ny rana tamin'ny dida no arantsika vetivety. Vaovao zany dia hira pitso hoe
manomboka amin'ny ry amdom makorondrano manomboka amin'ny sivora alina ny zany izy io hoe tena hoe best of zay moa araka le lohateny mihitsy hoe best of tovotray ao daholo hira rehetrarehetra nafatarana tovatra amin'izay album 1 ka hatraty amin'ny album farany eo album fafito zao zany hoe ny mitsongaina tao anatin'ilay izy le tsara indrindra fa somary bana kokoa indray zany amin'ity le hira taloha zany hoe le hira tena nafatarana ny tovy taloha zany hatramin'ny taloha fa na zany raha tsy manakana ihany koa ny sy ny hira vaovao satria misy hira vaovao atolotra hira vaovao zay tena tadiavin'ny olona foana ihany koa hoe taty arindrina hoe angolanao hoe tsetretsetra misy kosa ny sakafo any ve satria arivariva amin'ny sivy any le izy misy ao ohatrany misy ao sakafo ao misy mihitsy ao dia matetika rehefa ohatrany cabaret dia misy foana fotoana kely eo amin'ny 10 minitra eo tapaka kely zay eo ampovoany eo isotrona rano afahan'ny olona miala etaeta kely afahany amin'ny sakafo kely dia mazava ho azy fa feno zany hoany zay tena hoe te ifety te hanala azy te sady mijery sady makafy tovotray cabaret zany dia tena hoe fa nakaiky le olona zay tian'le olona no atao eo milamina be ny sécurité ny inona misy parking misy inona rehetrarehetra ho atsika rehetrarehetra tsisy ny atahorana mahafinaritra be ny sono mahafinaritra be ny lumière zany hoe izy io mahasamihafa azy kely fotsiny amin'le hoe amdom satria tena voaravaky ny jiro ohatrany hoe mijery concert mihitsy ianao ao anatin'ilay izy ohatrany hoe tena mijery ny sono tsara be amin'ny cabaret zany manomboka amin'ny sivy eo izy raha mitara kely izy dia amin'ny sivy sasany dia farany any amin'ny 20 sasany amin'ny raha iny izy dia makasitraka antsika rehetrarehetra manantena antsika rehetrarehetra ho avy manantena antsika rehetrarehetra ianareo mpakafy mazava ho azy misy génération efa somary mifanesy tiako tenenina hoe misy karazana génération tonga afa daholo zay afaka fa ifankalala bebe kokoa tsika ao anatin'ilay izy dia ifankaty bebe kokoa ara-mozika anampiazy ianao meu tanana miditra tamin'ny fivoriam-be iombonana ny teo anivon'ny akademia malagasy tamin'ity androany ity teny Tsimbazaza mba nanandritra izany fivoriana izany moa ny famelabelarana nataon'ireo mpikambana sy mpiara-miasa teo anivon'ny akademia malagasy fanadiny Mikael Ramalona nolavin'ny mpanjanaka avokoa ny fangatahana sy ny fitakiana rehetra mifandraiky amin'ny fitakiana ny fahafahana nandritra ny fanjanahantany araka ny fanazavany Rabe Armahana Lucille izay mahana ny fahaizana manokana amin'ny tantaran'ny fanjanahantany teto Madagasikara. Antony nanaovan'ireo mpanjanaka n'ireo mpiasa-panjakana malagasy izay tsindry azo lena izay ihany koa ny fananan'ireo malagasy ny fahaizana tamin'izany. Mais ce qui est sûr, c'est que ces fonctionnaires-là, ce sont ny tena azo antoka dia nanana ny fahaizan'ireo mpiasa-panjakan'ireo raha tamin'izany 7 taona izany dia tena ambony lavitra noho ny diplôma licence amin'izao fotoana izao izany CESD ananan'izy ireo izany. Même pas la licence, mais plus haut que ça, dans l'esprit d'analyse qu'ils avaient ces gens-là. Nizara roa ny famelaberarana nandritra ny fivoriam-be iombonan'ny akademisianina tao ny fampahafantarana ny niainan'ireo mpiasa-panjakana tandritra ny fanjanahantany teo ihany koa ny famelabelarana mahakasika ny raboka na ny tuberculose izay niarahana tamin'ireo mpitsabo teo anivon'ny IPM na ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny filohan'ny akademia malagasy no nitarika izany androany ary mbola isy ny fivoriam-be iombonana manaraka izay ananana ny loha hevitra isaky ny fivoriana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nitohy omaly ny lalao manasa-dalana ny UEFA Champions League resy teo amin'ny kianjan'ny Bayern de Munich raha niona tamin'ny Real de Madrid nivoaka nandresy rono ray ny Meuringue tamin'izay lalao izay Henri Florian. Namarina ny lalao mandroso eo amin'ny dingany manasa-dalana eo amin'ny fiadiny ny tompo andakany Europa na ny Ligue des Champions valam-be folo sy arivo taranjabolina ketra ny andro ny omaly ny fianona teo amin'ny Bayern sy ny Real de Madrid tao amin'ny kianjan'ny Allianz Arena. Samy ampiseho ny fahaizany sy ny heridikany ny ekipa rotonta nandritra ny fiaonana. Nafanatanteraka ny lalao tao anatin'ny fiaonany rotonta. Raha nivoaka dalao ny andro ny omaly teo amin'ny FC Bayern de Munich sy ny Real de Madrid niondrika teo anatrihan'ny Real ny Bayern tamin'ny isa rono ray. Nisantatra ny fampidira baolina ry zareo Bayern tamin'ny alalan'ny Kimmich tany amin'ny minitra faha-20. Fotoana vitsy tsy faranany fizaram-potoana voalohany no sahalan'ny Marcelo avy amin'ny Real de Madrid ny isa. Raha inorainy nentin'ny rotonta ny ala sasatra. Teo minitra faha-7 nampiditra baolina faharoa indray ny Real de Madrid tamin'ny alalan'ny Asensio
ronoray no nisarany rotonta nandritra ity lalao mandroso ity ary nivoaka ampandresy ny ekipan'ny Real de Madrid. Andrasana araka izany ny lalao miverina amin'ny voalohany ny volana May ho avy izao. Kitra any Europa izay hatrany dia ny Europa League warahanao anio alina amin'ny folora eto amin'ny Cool TV ny fionana eo amin'ny Arsenal sy Atletico Madrid. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy navaha-olana ny fialan'ny Prime Ministre Arménian. Nitoy ny fihetsiketsehana any an-toerana taorian'ny fanindrina Prime Ministre vaovao mitaky ny fametra-pialan'ny gouvernementa iray manontolo ireo mpanao fihetsiketsehana fanadina amin'ny saly France 24. Tahaka ny isan'andro nandritry ny 2 herinandro izao tsy namonjy fianarana ireto andihana mpianatra ireto. Mpianatra amin'ny fitantanana izy ireo misafidy ny ametraka fiovana. Tompona andraikitra amin'ny toejavatra iainan'ny firenena amin'izao ny antoko eo amin'ny fitondrana. Nampidirina izy ireo tao anatin'ny kolokolo lalina izahay ary tazomin'izy ireo daholo ny arena rehetra. Andaniny misy ireo mpanan-karena ary ankilany misy ireo mahantra izay tsy manan-kohanina. Mba ahafahana mianatra tsy maintsy mahita 200 euro isan-taona izy ireo inefatra amin'ny karama isam-bolana any Arménie izany. Tena lafo izany indrindra ho anay mpianatra amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Maro tamin'ireo fianarana no najanona tao amin'ny université any an-toerana. Didina an-dalambe ihany koa ny mpianatra. Ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tanora ary indrindra mpianatra. Androany manoratra ny tantaranay izay ataonay hoe tantaran'ny Repoblika Fahefatra ny Arménie izay tsy ameriny intsony ny tsy nentina ataon'ny tany aloha. Noho ny tahany tsy fanananasa mananika ny 530 isan-jato eo amin'ny tanora 17 hatramin'ny 420 taona. Tsy misy afa-tsy ny fandehanana ny ivelan'ny firenena ny vahaolana ho an'ny tanora armenianina. Noho ny fisian'io fampanantenana ny fiovana io, misafidy ny hijanona ao amin'ny firenena indray ireo tanora. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Totosa tamin'ity androany ity ny fametrahana ny taratasy fitoriana ireo izay nitifitra sy naniraka azy tena amin'ny lapan'ny fitsarana anosy. Ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ny tanjona ary tsy miempotra ireo solomavamoaka ny fanohana raha tsy tratra izany hoy ny fanehoan-kevitry ny solomavamoaka lany tamin'ny lalan'ny antoko malagasy miara-miainga tao amin'ny manandrinina fianaratsoa. Tsy tokony hitsabaka amin'ny fandaminana ny raharaha anatiny eto amin'ny tsika ny vondrona iraisam-pirenena na ny vondrona afrikanina. Izay ny fanehoan-kevitry ny mpisehatra ara-politika izay nanaovana fanadina tamin'ity androany ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Saorana ianao nanaraka izany. Saora manoka ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.